Raha tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafalinina atrano alorananao ny vaovao makasika ny toetry ny andro ary arabananao amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay vaovao makasika ny toetry ny andro izay ary dia araka ny hitantsika amin'ny sary avy amin'ny zana-bolana dia somary efa miparitadritaka raha ny ivony ilay andro ratsy tsenedro izay misy hatran'izay efa ho 3 andro izay makasika n'ity tsenedro ity dia any ho any amin'ny raha tamin'ny tolakandro teo zao io ivony izay tahantsika io dia manodididina ny tany amin'ny Mahevatanana tany ho an'ny rivotra miaraka amin'ny aloha dia miaina tanteraka satria dia manodidina ny 530 kilometatra isan'ora izay rivotra izay nitafiditra no somary misy mafimafy indraindray mety hatratra amin'ny 50 kilometatra isan'ora. Tsy misy ahina araka izany ny miloza mety ateraky ny rivotra avy amin'ity andro ratsy ity. Raha ny tombatombana ihany koa sy ny vinavina moa zany dia ny fikisahan'ity andro ratsy izay hitantsika ity dia mikisaka miadana dia miadana izy amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora, zany hoe raha ny tombatombana dia any amin'ny talatanoany zany ny sisan-drahona miaraka aminy no ivoaka aty amin'ny morotsiraka andrefanosy manodidina ny aty morotsiraka andrefanosy aty amin'ny avoany andrefana zany any ho any amin'ny izay talata izay. Makasika ny betsahan'ny rotsakorana hoentiny kosa dia mbola misy hatrany ny fampitamindremana ho amin'izay ho amin'izay loza mety ho aterany ihany koa voakasika zany ny faritra amin'ny Ambanja, district Ambanja, Bealanana, Analalava, Antsohihy, Boriziny, Mampikony, Besalampy iny ny aty Atsinanana kosa Mahanoro, tafiditra ao Marilambo, ny district rehetra ao amin'ny faritra Boeny ihany koa ny Vatovavy ary Fitoa Vinany. Makasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa zany hoe raha ho an'ny 3 andro manaraka amin'ny ankapobeny dia mbola mitoetra zany ny orana dia amin'ny tapany avaratry ny nosy manontolo na ny maraina zany somary mitsitapitapy miatoato izay orana izay ho an'ny aty amin'iny Analamanga iny ny faritra ampovoan-tany rehetrarehetra aty amin'ny tapany avaratry iny mbola mitoetra kosa ny orana aty amin'ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy sy aty amin'ny avovoany Atsinanana ary aty amin'ny Vatovavy sy Fitoa Vinany. Aty maina tanteraka moa ny tapany atsimon'ny nosy. Ny tolakandro ho an'ny sabotsy ihany koa dia mbola mitoetra zany ny orana aty amin'ny tapany avaratry ny nosy manontolo somary maimainana izany ary aty amin'ny manodidina ny morotsiraka Savasy Analanjirofo sy aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary ho an'ny izay rapitso izay zany dia mbola manodidina ny 20 ka hatramin'ny 420 aloha ny ambony indrindra raha aty amin'ny faritra voatany 30 ny morotsiraka Atsinanana manodidina ny 430 ka hatramin'ny 430 ny morotsiraka andrefan'ny nosy izay zany no mafana indrindra aloha somary mafapana zany aty amin'ny faritra atsimo andrefana izay no mafana indrindra. Toy ny toetry ny andro ho an'ny alahady kosa indray dia mbola mitovitovy hatrany fa dia mbola araka ny nambarantsika mbola misy fiantraikany ny sisan-drahona napetraky ny tsenedro aty amin'ny morotsiraka Atsinanana manontolo iny aloha dia mbola tratran'izay ny tapany avaratry ny nosy manontolo ankoatran'ny faritra Savalo mandrahondrahona maina kosa efa ndimbandrahona sy masoandro aty atsimon'ny nosy. Ny maripana vao vinavina dia 20 ka hatramin'ny 420 hatrany aty amin'ny avoatany 520 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana 530 ka hatramin'ny 430 aty amin'ny andrefan'ny nosy manontolo ny mafana indrindra zany dia aty atsimo andrefana 430 degré Celsius. Amarana toetry ny andro dia ho an'ny alatsinainy mbola mitohy hatrany ny orana amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany avaratry ny nosy manontolo ny morotsiraka Atsinanana manontolo ka hatrato amin'ny faritra atsimo Atsinanana zany ho maina kosa ny tapany atsimony nosy rehetrarehetra indy. Ny maripana dia 20 ka hatramin'ny 420 ny avoatany 520 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana 330 ka hatramin'ny 530 ny morotsiraka andrefana mbola mahatratra 430 aty amin'ny atotan'ny faritra atsimo andrefana aty no ambony indrindra. Makasika ny tany falitondrivotra kosa dia ambany ny tany falitondrivotra teto Antananarivo renivohitra nandritra n'iny herinandro iny vokatry ny fisian'ny andro ratsy teo iny manodidina sy ambanin'ny fetrany OMS avokoa zany ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika aloha zany no jerena ato anatin'ny 3 andro manaraka dia mijanona ho antonony amin'ny ankapobeny tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany anaraka ny météo Madagasikara sy eto amin'ny télévision malagasy amin'ny manaraka indray ary veloma teo.